antsika rehetra mpanaraka ny fandarana ny tenako am'izao ariva mahafinaritra izao. Tsara ny tompo ary tena tsara amin'ny olombelona rehetra izy. Raha ny zavatra ratsy nataon'ny Adama sy Eva sy ireo zavatra ratsy nataontsika no tazomin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Tsy misy olona azo vonjena teto ambonin'ny tany. Ary ny sahazantsika zanak'olombelona am'izay fotoana izay dia ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 1:29 dia ny fahaverezana mandrakizay arahana fahoriana sy fijaliana tsy manam-pataperana. Hoy ny Baiboly fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijagajaga sy ny mpanao ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Zany no fahafatesana faharoa. Zany no ny andratsika raha ohatra ka tsy tiantsika Andriamanitra. Kanefa na de efa nanomana zany fahaverezana zany aza ny tompo Andriamanitra tompoko. Isaorana manokana izy fa naneho famindrampo sy fitiavana ho famonjena sy ho fanavotana antsika zanak'olombelona. Inona ho ianao no nataon'Andriamanitra ho famonjena sy ho fanavotana ny olombelona mba ho voavelany ny eloka sy ho afaka amin'ny gadrany devoly izy? Inona ho ianao no nataony? Nomeny ny zanan'ilay tokana Jesosy no anarany. Ary tsy hoe nomen'Andriamanitra fotsiny ny zanany, fa natolotr'Andriamanitra natao sorona teo ambony hazo fijaliana mihitsy izy. Nalatratra sy natao maty ihany koa izy. Niroso tamin'izany ny tompo'Andriamanitra satria tiany loatra isika zanak'olombelona, ary zay ihany koa no lalana tsara indrindra ahafahan'Andriamanitra mamonjy antsika zanak'olombelona. Ka ny finoana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny finoana n'ilay sorona lehibe natao niatra tamin'i Jesosy zanak'Andriamanitra no lalatokana entin'Andriamanitra mamonjy ny fanahintsika tsy ho very, ary lalatokana ihany koa ho fanafana antsika zanak'olombelona ho afaka amin'ny famatorany devoly. Omena tompony voninahitra. Toy ny fampidirana ihany zay nambarako izay, fa hita amin'ilay tena afatra voatokana ho antsika rehetra ny tenako. Ny afatra entiko androany dia makasika ny fanahy ratsy mahatonga ny olona volikilika foana sy ny fomba atao afana manafoana ny fisiny mba tsy eo aminao intsony. Fa mialoha zany andao anokana fotoana anaovana vavaka isika. Mety eza ianao anao vavaka iaraka amiko ka dia aondreny lohana tompoko. Eny ary tompoko, ivavaka isika. Andriamanitra ranay eo, lay tsy mivoamaly sy ny ary mandrakizay ianao. Misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay. De misaotra ihany koa ny amin'ny famindrampo lehibe. Misaotra ny amin'ireo fahasoavana zay efa omenao anay, ho asianao aminay amin'ity androandroany ity. Tia anay ianao Andriamanitra, ka de miondrika eo natrianao zahay, misaotra sy makasitraka. Androany azy apetraka ampelantananao ty fandarany ity. Zoafatra etiko zao mba izy fiatraikany amin'ny olona ka hitondra famonjena sy fanafahana ho an'ny rehetra. Ny derany ady ary ny voninahitra ny atotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, mino fa efa lina de lina tokoa ianao andre ny afatra entiko androany. Aorina ny afatra entiko mantsy anokana fotoana anaovana vavaka ho anareo aho. Raha tsaronareo fa efa nibetsaka ao no nampafantatra anareo makasika ny fisin'ny fanaratsy mitondra fanilikiliana. Tam'izany no nilazako taminareo araka ny fatsapana teo amiko sy araka ireo zavatra ratsy notantarain'ny olona tamiko. Fa tsy ny olona zay maneho ny faratsy toetra aminao akory no tena ratsy. Tsy izay le izy. Fa lay fanahy mbola tavela ao aminao no misitona ny olona manodidina anao aneho faratsy toetra eo aminao. Profon'izany, rehefa nataoko ny vavaka fanafahana ho an'le olona volikilika foana, ka hitako sy tsapako fa voaroko tokoa le fanaratsy tao aminy, de miova be avy hatrany ny fihetsiko ireo manodidina azy. Izay niara falikiliana fahiny no nitantara zany tamiko. Tsapany fa lasa olona tsara toetra sy tsara fana vetivety teo le olona nanisy ratsy azy teo aloha. Tsy miandriela fa eo ihany de miova le olona nanisy ratsy azy teo aloha. Noho zany, raha ty hanana fiainana vaovao ianao de tsy maintsy toerinao sy esorinao hiala eo aminao mihitsy ny fanahy ratsy mahatonga anao ala ny olona tsahoatsahoana. Tsy tokony angatakandrony am'izany ianao. Olana ho anao mandavataona mantsy ny fisiny eo aminao. Ho very fanambola velona foana ianao na ao atokantranonao, eny na aiza ny toerana misy anao, raha mbola mitoetra ao aminao ny fanahy ratsy. Ho very fanambola velona ianao malona zava-misy satria no io fanahy ratsy karazany raha io zay nahazo toerana ao anatinao, dia ala ny olona tsahoana ihany foana ianao.
ary tsy ahita vaolana izany mihitsy anao na inona ataonao, asina fanaratsy mantsy le izy, ka izany no tsy ahitanao vaolana raha ohatra ka vaolana arano fotsiny no itondranao azy. Misaotra n'Andriamanitra ny fisika fa no fitiavan'Andriamanitra io sy ny fahasoavana de afaka mandresy an'izany fanaratsy zany isika. Zany hoe possible ho afaka eo an-tanany devoly fahavalo ianao, possible iova ny fijerin'ny olona anao. No zany aro tsara ny torohevitra omeko anao anio mba ivoako mpandresy tokoa ianao. Araky ny efa nambarako tany aloha, maro amin'ny olona no matsapa ory sy mijaly mihitsy noho ny fisian'ny fanaratsy mbola mitoetra ao aminy. Ary le fahoriana sy le fijaliana mianjady aminy de tsy hoe mandalo sy mitserina fotsiny ihany, fa fahoriana sy fijaliana mandavataona mihitsy no iainany. Tahaka ny hoe tsisy fiafarany ireny mihitsy no fijery azy. Mampahory sy mampijaly olona mantsy no asa manavanana ny fanahy mpanikiliky. Ndraindray azy tsapa le olona ho tsy misy masoandro miratra ho azy zany mihitsy eto ambony tany no le fanaratsy eo aminy. Tsy mifidy io na ao atokantrano na any am-toeram-piasana na any am-pianarana, eny hatrany am-piangonana azy dia mbola manao ny ataony eo amin'ny olona mbola hipetrahany ny fanaratsy mpanilikiliky. Ny vaovao mahafaly etoko anareo rehefa de zao, tia anareo ny tompandriamanitra ary vonina ny amonjy anareo ho afaka am'izany fahoriana sy fijaliana manjoa anareo zany ny tompo. Ataka ny nanafan'Andriamanitra andreo namantsika sasany araka fijoroana vavolombelona efa nataoko tany aloha tany. Tahaka zany mihitsy no tian'Andriamanitra anafahana anao, anafahana anareo ihany koa am'ty hariva ity. Rano marina te hanome fiainana vaovao anao ho anareo ny tompo am'izao enim-bolana faharoa dia avitsika izao. Tia no afaka miny fiainana volikilika mahazo anao io ianao, ka ny lalana hitondranao ho am'izany famonjena sy fanafana lehibe zany de ny finoana ho an' Jesosy ary ny finoana ny fanavotana nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Misy herin'Andriamanitra manafaka matsy ny finoana Jesosy sy ny finoana ny fanavotana nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Eno tsara nge zao fanazavana ataoko izao hoe araka voalazan'ny Baiboly nampandalovin'Andriamanitra ray anio fanilikiliana sy fanositsena io Jesosy Kristy zanany tamin'izy nandalo tety ambony tany. Tena niarany zany mihitsy Jesosy, ny tanjon'Andriamanitra ray mba hahafahan'Andriamanitra mamonjy ny olombelona ho afaka am'izany fanilikiliana izany. Ka rehefa tonga ho am' Jesosy le olona ary manana an' Jesosy velona ao anatiny tokoa izy, de zao azo anto fa hovonjen'Andriamanitra ary ho afan'Andriamanitra amin'io karazana fanaratsy iray mampahory olona io le olona tonga ao am' Jesosy. Anome ohatra aho etiko milaza fa tia nafaka anao ho afaka am'izany herin'ny fanahy mahatonga anao halan'ny olona tsahoana izany ny tompandriamanitra. Eno le ohatra. Ary anome ohatra ho anao ihany koa aho etiko milaza fa manana fomba hafa entina mamonjy sy manafaka ny olona voafatra tokoa ny tompandriamanitra. Eno tsara zao fanazavana ataoko izao fa mitovy amin'ny fomba amonjen'Andriamanitra ny olona ho afaka amin'ny ota natao no fomba entin'Andriamanitra mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fanikaliana mahazo azy. Panota zanak'olombelona rehetra ary amin'ny karazany rehefa hotana sy ireo eloka rehetra efa nataony. Mino fa miaiky an'izany ianao. Fantatr'Andriamanitra tsara fa zany fahotana sy eloka vitany zany no nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra ary fototra mahatonga azy tsy maintsy ho very any amin'ny fahaveresana mandrakizay rehefa tapitra ny fivanianany eto ambony tany. Akoatr'izany, ny fahotana sy ny eloka misy eo amin'ny olona no fototra lehibe mahatonga ny olona ho ratsy fiafara ary tampoka be mihitsy no fanapotena ataon'ny devoly mampanota olona. Tian'ny olona rehetra nefa ny tompo, tena tian'ny olona rehetra tompandriamanitra. Ary tsy sitrany avery sy ny ijalian'ny olona mandritry ny fiainany eto ambony tany. No zany, eno tsara hoy aho. Nalefan'Andriamanitra ray tety ambony tany Jesosy zanany ary meno antsika zanak'olombelona mihitsy Jesosy zanany. Tsy najanon'Andriamanitra teo fotsiny alefa izany fa natolo natao sorona teo ambony azy fijaliana mihitsy Jesosy zanany mba ho fitondrana ny fahotany olombelona. Zany hoe nomen'Andriamanitra Jesosy zanany mba hafany mitondra ny fahotany olombelona rehetra. De lay fahotana fototra mahatonga ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra sy lay fahotana fototra mahatonga ny fahaverezana ary lay fahotana fototra mahatonga ny fiainana ratsy fiafara. Jesosy zanany no nataon'Andriamanitra lalana entina manafaka ny olona amin'ny fahotana. Tsy etsika zanak'olombelona mantsy ny miala amin'ireo fahotana nazatra ireo. Eno tsara fa tahaka ny fomba entin'Andriamanitra mamonjy ny olona ho afaka amin'ny ota no fomba entin'Andriamanitra mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fanikiliana mahazo azy.
amafisiko an-trano mba ho famonjena ny olona am'ireo fahotana dia nataon'Andriamanitra ray netiny Jesosy tamin'ny alalan'izy maty teo ambony hazo fijaliana ny fahotan'ny olona rehetra. Zany hoe nataon'Andriamanitra ray maty Jesosy fitondrana fahotan'ny olona rehetra. Misy hery manafaka hota mantsy ny fahafatesan'i Jesosy raha mino an'izany le olona. Zay mivoalaza ny Baiboly Petera 2:2-4 voasoratra hoe ary Jesosy nitondra fahotantsika ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velany amin'ny fahamarinana. Zany hoe tsy maintsy natolotr'Andriamanitra ho voaombo sy ho vonoina teo ambony hazo fijaliana ny tombo Jesosy, fa izany ny lalana hitan'Andriamanitra ho fanafana ny olona ho afaka amin'ny fahotana sy ny eloka nataony. Noho izany mba hahatonga ny olona ho afaka amin'ny fahotana sy ny eloka nataony dia ilaina izy mino a Jesosy sy ny fanavotana nataony Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Zay le nabarako tery aloha. Dika tsy maintsy mino ianao fa efa nesorin'Andriamanitra tsy eo aminao intsony ny ota nataonao no Jesosy efa maty teo ambony hazo fijaliana. Ilaina ihany koa ilay olona mandray an Jesosy ho ao anatin'ny fony. Ny firosonao am'izay dingan'izay no mahatonga ny herin'Andriamanitra miasa ka mahafaka an'ilay olona am'ireo fahotana nataony. Tena magaga fa ny finoana Jesosy sy ny fanavotana nataony. Ny finoana Jesosy hoe nitondra fahotantsika izy tamin'izy no vonoina teo ambony hazo fijaliana dia mahatonga ny olona afaka am'ireo fahotana sy ireo eloka vitany. Tena magaga mihitsy zany. Mitovy am'izany ihany koa ny fomba entin'Andriamanitra manafaka ny olona mifalitikiliana mahazo azy. Efa nataon'Andriamanitra ray niara mifalitikiliana sy ny fankalan'ny olona ihany koa matsy ny tombo Jesosy fony izy nandalo tety ambony tany ho fanafana ny olona ho afaka amin'izany fanilikiliana tsahoana izany. Saorana ny tompo'Andriamanitra ary omena azy ny voninahitra. Lehibe ny fitiavany, lehibe ny famindrapony, lehibe ny fahasoavany. Ny finoana ho an Jesosy sy ny fanavotana nataony teo ambony hazo fijaliana no manafaka anao fahotana. Ary ny finoanao an Jesosy efa volikilika halan'ny olona tsahoana fony izy nandalo tety ambony tany no mahafaka anao amin'io heriny fanilikiliana mahazo anao io. Ajantsika hatreo aloha ny am'izay etapa voalohany zay fanaraka hira isika. Aoriana zany dia etoko ny toy ny fampianarana. Mahireza daholo tompoko. Natrehan'ny masoko tanaty video ny fampijalinana mononanao Jeso nefa neny marina tsy nanantsiny anao izao no tokony ho natao nampahorina toy izao tsy anao no nanota fa izao natrehan'ny masoko tanaty video ny fampijalinana mononanao Jeso nefa neny marina tsy nanantsiny anao izao no tokony ho natao nampahorina toy izao tsy anao no nanota fa izao. Io azany vidéo la passion du Christ makiafananatrika ty fijalinao ty unena ny fonkola jadrano masoao nanolotraina hoaianao matony haritra toy izao lehibe loatry ty fitiavanao. Io azany video la passion du Christ makiafananatrika ty fijalinao ty onena ny fonkola jadrano masoao nanolotraina hoaianao matony haritra toy izao lehibe loatry ty fitiavanao kanefa nejereo izao ilaina votanao fa de minimanao izay rehetra tsy fanao
kananadinoanaolanyary paori manomboanao idray aminy azo fitaly fa ny zavatrata de mampalay fezao mitsy lay pete nandahanao ite de isitry belonao ka hoany andavaka ory avono mianjera faingana rerako fiao sarony ao fara tsy fanao Sinoyanao tsy hoavy altsony marina fa ny mpanoty zay mibeba ka ho anarina de efa taiza loatra tompo hatry zay angambe fa ny jalitana tiafo tompony fauta korembasao mifonao mivalo fa tiamerina hintso ka tsy ho very maina lairana latsakao tompo manomboka izao tia olombaovao mahazo matokiay ianao tompo manomboka izao tia olombaovao mahazo matokiay ianao eny ary tompoko hotoizako ny fanazavana mahakasika ny fanaratsy matoka ny olona alany manodidina azy tsy ahoatsahoana ary jeretsika am'izany ny fomba entina mandresy azy efa nataon'Andriamanitra ho resena mantsy zany fanaratsy matoka ny olona voilikiliky izany araky nefa ny olona zaiko tery aloha efa nasain'Andriamanitra netiny tompo Jesosy ny falikiliana rehetra fony izy tety ambony tany ho fanafahana ny olona zay mino azy ka ny olona minsy manaky ny famarina zany ihany no olona azo antoka fa ho afaka sy voavonjy am'ireo falikiliana mahazo azy eno ihany koa ity fanazavana manaraka etiko ity voalaza amin'ny baiboly fa efa nitondra ny aretintsika ihany koa Jesosy nitondra ny aretintsika izy tamin'izy nokapohina araka voalaza amin'ny baiboly mantsy taorina fanameloana natao taminy de nakapohina tamin'ny karavasy jiosy Jesosy notorotorona mihitsy izy tamin'izany ary natao mihitsy zay tsy nahafantarana azy olona intsony iny kapoka namelezana Jesosy iny anefa no voalaza fa fanafody natao fanasitranana ny olona rehetra zay marary teo zao no voalaza faminanina tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany olo efa aminanina ao amin'ny Isaia 3:4 nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesitra ny fahoritsika ary ny dia kapoka taminy no nasitranana anareo zany hoe raha ny programan'Andriamanitra no jerena tam'izany efa tao amin'Andriamanitra tsy to ny fikasanany anasitrana ny olombelona marary rehetra ka rehefa tonga tety ambony tany Jesosy zana de zay voalaza zay natolotr'Andriamanitra natao sorona izy ary navelan'Andriamanitra nokapona tamin'ny karavasy jiosy ihany koa izy nitanjon'Andriamanitra am'izany mba ho sitrana avokoa ny olona rehetra mino an Jesosy sy ny fanavotana natao teo ambony azy fijaliana na inona lay aretina mahazo azy no zany matonga ny olona ho sitrana amin'ny aretina mahazo azy mandrasan'le olona ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ilaina ny olona marary ino sy anaiky amin'ny fony rehetra fa efa netiny Jesosy tokoa ny aretina tamin'ny Jesosy nokapohana sy hokaravasiana teo ambony azo fijaliana manandanja amin'Andriamanitra mantsy ny finoanao fa efa netiny Jesosy tokoa ny aretina rehetra ka manompoka amin'ny fotoana inon'ny olona fa efa netiny Jesosy tamin'izy nokapohana sy ny vonoana teo ambony azo fijaliana ny aretina de iserin'Andriamanitra anasitrana sy anafaka azy am'ilay aretina na inona lay aretina tena magaga ihany koa zany
satria ny finoana sy ny fanekena azy zany de ampy hitondra fanasitranana ny olona marary. Tena tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra ny amin'io fanasitranana ny olona marary io. Tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra ny amin'ny fanasitranana ny olona marary io. Tsy takatry ny saina satria na dia ao anaty fotoam-pivavahana sy ao anaty fotoana andrenesanao toroteny fotsiny eny azy de efa afaka ny hositrana ianao zay marary raha ao aminao ny finoana fefanetiny Jesosy ny aretinao rehetra. Le finoanao hoe efa netiny Jesosy ny aretinao no mahatonga an'Andriamanitra manasitrana anao. Tsy resany intsony re olona sitrana tao rehefa metra-tanana natao azy. Sitrana le olona marary satria efa netiny Jesosy ny aretina paziny olona. Tsy hafa fa mitovy amin'izany mihitsy ihany koa ny fomba nentin'Andriamanitra mamonjy ny olona ho afaka amin'ireo hery ratsy mahatonga azy hiara-ny fanikiliana foana. Araky ny efa nolazaiko tery aloha, efa niara-ny fanikiliana ny tompo tamin'izy tety ambony tany. Rano marina, efa netiny Jesosy ny fanikiliana rehetra fony izy tety ambony tany ho fanafahana ny olona zay mino azy am'ireo fanikiliana mahazo azy. Araky ny efa nambarako, maro amin'ny olona velony eto ambony tany no mahatsapy falan'ny olona tsahoatsahoana izy. Na izanaiza toerana misy azy de ara-ny fanikiliana trany eny foana izy. Iaran'izany izy ao atokantrano misy azy. Malilikiliky azy zanana terany ohatra, tevatevainy, valivaliany, tsinitsiniaviny, tak'izany no mahazo ny ray aman-dreny mbola misy anty karazana fanaratsy iray ity. Manilikiliky azy ny vadiny, ny mpanampy vavy ao an-trano ray no mahasitraka amin'ny vadiny fa izy kosa de ataky ireny olona tsy misy reny mihitsy ao an-trano. Maniliky azy ny mpiara-miasa, malaina mifandray aminy ao am-piasana, izy ihany no ataon'ny olona resaka sy fosafisaina ao am-piasana. Raha misy zavatra tsy mety de mbola izy ihany no iarandrehatra araky ny fomba fiteny. Matsapatena ihany koa izy fa tsy mba maharitra amin'ny asa ataony fa voaroka foana na inona asa ataony ary na izanaiza no misy azy. Amin'ny karazany endrika isehon'ny fanikiliana mahazo ny olona. Eno iaho hatrany am-piangonana azy de mbola tsapa fa zany fanikiliana zany, fanikiliana ataon'ny mpiara-mivavaka aminy. Ary hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra pitarika ary de mahagaga fa lasa manilikiliky azy. Tsy ireo mpiara-mivavaka no ratsy toetra na le mpanompon'Andriamanitra pitarika no hafahafa toetra. Fa le fanaratsy aminao mihitsy misarika ny olona hoe avia ty, ilikilo ity olona ity, aseho fankalana ty olona ity. Marika zany teniko zany riavany. Fa araky ny fanambarako, de raina ny tompo, de raina ny tompo-Andriamanitra ny amin'ny fitiavany antsika zanak'olombelona. Fantatr'Andriamanitra tsara matsy ny fahoriana sy fijaliana mahazo ny olona no ny asany fanaratsy. Fantany tsara zany. Noho zany, nanomana planina lehibe ny tompo-Andriamanitra ho famonjeny sy ho fanafana ny olona ho afaka amin'izany herin'ny fanaratsy mahatonga azy halan'ny olona tsahoatsahoana izany. Inona ho ianao no nataon'Andriamanitra? Tahaka ny fomba nanafan'ny olona ho afaka amin'ny fahotana, tahaka ny fomba nanafan'ny olona ho afaka amin'ny aretina. De tahak'izany koa no fomba nentin'Andriamanitra mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fanikiliana mahazo azy. Zany hoe Jesosy mihitsy no nataon'Andriamanitra nitondra an'izany fanikiliana izany ho fanafana ny olona. Eno tsara ty fanazavana manaraka ity. Hatrany amboaka Jesosy de efa niara fanikiliana. Tsy nisy olona nitsetra an Jesosy. Voalaza amin'ny Baiboly fa tonga tany Jody, Josefa sy Maria mba anatanteraka ny fisoratana araka didina voaka ny mpitondra fanjakana tamin'izany andro zany. Josefa sy Maria lay nataon'Andriamanitra fitaovana ahafahan'i Jesosy tonga nofo tonga olombelona ty ambony tany. Kanjo nihetsi-jazy Maria tamin'izany. Fa saika indrisy tsy nisy olona na tokantrano ray afaka niantra sy nandray azy. Tsy nisy olona afaka nalokatra ny varavarany tranony mba ahafahany Maria miteraka an'ilay lamatony de Jesosy. Ny tranom-bahiny rahateo tamin'izany fotoana zany feno. Any sisa ny tranon'omby no hitany fa malalaka ka de tany Maria sy Josefa no nivantana mba ahafahany miteraka an Jesosy. To mitombona ny antony natokan'ny olona tsy afaka nampiatrano Josefa sy Maria fa saingy zao efa planin'Andriamanitra la izy ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny olona ho afaka fanikiliana. Rehefa lehibe ndray Jesosy tamin'ny fotoana nanaovan'ny asa zay nanirandray azy de mbola mitoa ny fankalan'ny olona azy. Fahasoavana amin'ny karazany no nataony tamin'ny olona toy ny fanasitranana ny marary, ny fanafanandreo olona voafatry ny demoni ary tsy vitsy azy reo olona maty no velominy indray. Tena maro ary tsy tambosaina reo fahagagana nataon'i Jesosy tamin'izany. Fa izao ala ny olona foana izy tamin'ny farany aza de no samborina mihitsy Jesosy ka nomeloana ho faty. Tamin'izany tsy mba nisy na de olona iray azy tamin'ireo olona sy ireo fianakaviana nahazo fahasoavana taminy mba nanohana azy na nilanjam-pankarta ho fanakanana azy tsy homelohana. Tsy nisy
satria nataon'Andriamanitra ray na hery vaika be ny fanikiliana an Jesosy. Na de lay Andriamanitra ray azy de namela azy ho rery nanoloana ny ady mahafinaritra. Zany no antony natokany Tompo Jesosy navita ny teny toy zao ho vakiana avy hatrany lay voasoratra ao amin'ny Matteo 7:7. Toy zao no teny nataony Jesosy tam'izany tamin'Andriamanitra rainy ary no toko tamin'ny ora fasivy de niantso tamin'ny fehamahery Jesosy ka nanao hoe Eli lama sabakitany, zany hoe Andriamanitra nahoana no de mafoy ahy ianao. Zany hoe hatrany am-boka ary hatramin'ny androna fatesana de navelan'Andriamanitra niara-ny fanikiliana foana ny Tompo Jesosy. Ny tanjon'Andriamanitra tamin'izany dia niamonjena ireo olona mahatsapa-tena fa halan'ny olona tsahoatsahoana mba ho afaka amin'ny fanikiliana mahazo azy izy. Tahaka ny nitondran Jesosy ny fahotany olona rehetra ho iao, tahaka ny nitondran Jesosy ny aretin'ny olona rehetra ihany koa ho iao, de mitovy amin'izany mihitsy ny nitondrany ny fanikiliana mahazo ny olona. Noho zany, raha mino anao fefa niara-ny fankalana avy tamin'ny olona Jesosy, raha mino anao fa navelan'Andriamanitra ho amin'izany izy ho famonjena sy ho fanafana anao, ary indrindrindrindra raha mandray azy ho tompo ianao akatoponao amin'ny fonao rehetra Jesosy, de isy herin'Andriamanitra miasa eo aminao ho famonjena sy ho fanafana anao amin'izany fankalana ataon'ny olona anao zany. Manaraka zany, ilaina ny fanesoran'andreo fanaratsy mahatonga anao halan'ny olona tsahoatsahoana ireo. Zava-dehibe ny dingana nataonao de ny finoanao an Jesosy sy ny fanavotana nataony teo ambony hazo fijaliana. Fa zava-dehibe takizany koa ny fanliana sy ny fanesorana ny fanaratsy tsy toetra intsony ao aminao. Mila esorina tsy ao aminao intsony ny fanaratsy mpitondra fanikiliana anao io. Aoka ho fantatsika rehetra fa tsy miala ary tsy mivoaka eo amin'ny toeran'ny ipetrahany raha tsy avoaka sy ailika amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy. Avoaka aza izy ary roahana amin'ny anaran'i Jesosy mbola mavita mandatsy iala maika fa tsy avoakanao. Tsy miala ary tsy mivoaka ny fanaratsy raha tsy avoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Zany no antony natokany Tompo Jesosy nanome fahefana antsika zanak'olombelona ho fandravana ny devoly sy ny asany. O Jesosy ao amin'ny liko 7:20 indro efa nomeko fahefana nitsaka mianarana sy maika sy andresy ny aretrana na fahavalo ianareo ka tsy isa mpanino anareo akory. Noho zany, tsara aminao ny mamonjy fotoam-pivavahana misy vavaka fanafana tompoko. Ho anay fiangonana refiandrodra kely moa, tsy mitsatra ny manasanao sy manasanareo ho avy hamonjy an'izany fotoam-pivavahana zany izahay. Misy matoko matsy izahay fa miasa ao anatin'ny fotoam-pivavahana ataona ny Tompo ho fanasitranana sy ho fanafana andreo olona mbola voafatotra. Olona maro no efa nandray an'izany famonjena sy fanafana izany. Inoko fa tsy ho dio sanjara amin'izany fa soavana izany ianao zay mandre ny afatra entiko androany. Noho zany, tongava mihitsy ianao ary aza mangatakandro intsony. Tongava mamonjy ny ray amin'reto ora fotoam-pivavahana ataona ireto amin'ny 9 ora, na 7 ora, na 10 ora, na 12 ora, na 3 ora. Ka zay mety aminao no vonjenao am'ireo ora ireo. Zay zany ny afatra netiko androany. Anao vavaka ho anareo ao. Matoky fa hiasa eo aminao ny Tompo amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao. Ka ho sitrana ianao zay marary ary ho afaka am'rehefa matorany devoly tondra fanikiliana ianao ao anatin'izao vavaka ataoko izao. Omena ny Tompo ny voninahitra. Eny ary tompoko, de rena ny Tompo omena voninahitra izy. Atao hivavaka ho anareo avetrany ao. Ry Andriamanitra rainay eo, mbola misaotra sy mankasitraka anao zahay. Ny afitiavanay lehibe zay efa nitiavanao anay. Tena tianay zanak'olombelona ianao. Zany no antony natokanao nanome anay ny zanako alay tokana. Nataonao maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy zanako alay tokana. Ho fitondrana amin'ny fahotanay mba ho afaka amin'ny fahotany izahay. Ka ho ekenao nidiranay any an-danitra rahatry zay rehefa tapitra fivaniananay ety ambony tany. Misaotra anao ihany koa fanomenao anay Jesosy ary navelanao nokapohina teo ambony hazo fijaliana mba ho fanafody ho fanasitranana anay zanak'olombelona. Ka na iza mino an'izany avy hatrany de miasa amin'ny herin'Andriamanitra manasitrana. Ka sitrana avokoa zay rehetra olona mino an'izany. Misaotra raha io. Ary tena misaotra anao zahay ny amin'ny famonjena lehibe ataonao aminay. De ny famonjena anay ho afaka amindreo hery ratsy matoka anay volikiliky halan'ny olona tsahoatsahoana. Mamindrafo amindreo olona ireo anao Andriamanitra. Am'izao ora izao zay mandohalika mivavaka, zay mametraka tanany eo fony ary mandiateta fanafana ho afahana amin'ny anaran'i Jesosy izy. Mandidana ry fanaratsy manikilika, miala am'ireo olona ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidana ry fanaratsy, mandidana mba hiala. Tompo, vonjeo ny tsiraray avy. Atao matsapa fiana vaovao ny olona amin'ny andro androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ray malala, misaotra. Amen. Zay zany tompoko ny afatra netiko androany
ka dia mametraka ny mandra-piona veloma tompoko amin'ny herinindray